Aminareo aniravana ny fahasavan-tompontsika. Hebreo 12:17 ka hatramin'ny 1:20. Ao anatin'izany no akatsika ny hafatry ny tompo. Famaizana no anton'ny iaretanareo. Andriamanitra mitondrinareo tahaka ny zanaka. Faiza moa izay zanaka tsy faizan-drainy. Fa raha tsy faizina tahaka nitondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka. Anontany antsika hoe inona ny tenin'ny verimberina amin'izany? Zanaka. Inona ihany koa? Famaizana. Zany hoe ny famaizana zany dia ho an'iza? Ho an'ny zanaka. Misy fizarana roa mazava tsara ry havana ity epistilin'ny Hebreo ity. Ny fizarana voalohany dia mampiseho ny fahambonian'i Kristy. Ambony izy noho ny mpaminany, ambony noho ny anjely, ambony no mipisorona be aza ho ny voalaza, ambony no misesy aza. Fa manomboka ny fizarana faharoa kosa ny andininy toko 10 eo, manomboka ny andininy 9:20 dia resaka hafa mihitsy indray fa famporisihana ny olona mba haritra amin'ny finoana. Dia jery tsara ny Jesosy lay niaritra ny mafy, niaritra ny fanenjena. Ampahiresina ny mpino tamin'izany fotoana izany. Hebreo moa nresahana eto Jiosy ihany zany, Israely ihany zany. Ampahiresina izy ireo mba handresy ny fahakiviana, na dia miaritra toe-javatra manahirana toy ny fanenjehana aza. Ka raisina ho toy ny fanabeazana, famaizana ireny fanenjehany indrindry. Hoy isika hoe miverimberina eto ny teny hoe famaizana sy ny hoe zanaka. Ngamba tsy misy mahalala tsika, tsy misy tsy mahalala izay natao hoe famaizana zany. Samy manafay ny zanany avokoa ny ray aman-dreny. Izay ray aman-dreny tia zanaka dia manafay zanaka. Inona moa no ambadiky ny famaizana? Fitiavana. Fitiavana no ambadiky ny famaizana. Andriamanitra koa dia manafay. Andriamanitra koa dia mikapoka. Mariky n'inona zany? Mariky ny fitiavana zany. Raha mitentsika hoe manafay dia ao anatin'isika hoe manafay zany dia mikapoka zany, dia midaroko zany, dia mitsongosofina zany, dia mampandohalika zany. Fa ny tena dikany manafay ry havana na famaizana dia fanabeazana. Mitovy ihany ny foteniny hoe manabe sy ny hoe zaza na ny hoe fanabeazana na hoe famaizana. Fa ny teny frantsay moa laza azy hoe correction, fanasaziny. Fa ny tena dikany dia ny hoe mitaiza, fitaizana, fanitsiana, fanabeazana. Paideanina moa ny folazana eo. Avy amin'izany hoe paideanina zany mitovy fakateny amin'ny hoe paidiona na hoe pédagogie, fanabeazana. Zany hoe ankizy beazana. Ny ankizy beazana tsy voatery hoe daroana foana akory. Fa ny fanabeazana dia hoe manabe mba hampiova na hanasoa azy. Fa natao hoe fanabeazana. Ka tsy tena hoe famaizana na ohatrany hoe ataontsika ny fikapoka na midaroka, fa tena hoe fanabeazana. Zay no resahana eto. Andriamanitra dia raitsika manabe atsika. Ka tsy fahatezerana, fa fitiavana no amaizan'Andriamanitra ny zanany. Ka ny fahoriana izay miatra amin'ireo kristianina dia fanabeazana azy zany, iorina mafy kokoa. Fanitsiana azy zany, fanondroana azy zany, mba hampiova azy, mba hampiorina azy tsara. Misy masina atao hoe mananatra raha miteny fototra hoe mananatra dia ilazana ny hoe mananatra mba hisehon'ny fanameloana. Zany hoe aseovy ny olona fa efa meloko izy. Ianao dia naditra, nangalatra. Fa tsy zany le voambolana eto, fa fanabeazana, fanitsiana, tsy mikendry loatra fanameloana akory. Ndresahana amin'ity hoe famaizana ity. Ny famaizan'Andriamanitra ry havana dia iverina tamin'ny tekstika. Inona moa ny famaizan'Andriamanitra? Ny famaizan'Andriamanitra noho izany dia mariky ny mahazanaka antsika.
ny famaizan'Andriamanitra dia maritry ny mahazanaka satria Andriamanitra niraintsika voalazany hoe rainay izay any an-danitra raintsika Andriamanitra dia maritry ny mahazanaka atsika ny famaizana eo Andriamanitra io. Hoy ny andinin'ny fafiteny hoe famaizana no anton'ny iaretanareo. Andriamanitra mitondrinareo tahaka ny zanaka, fa iza moa no zanaka dia tsy faizan-drainy, fa raha tsy faizana tahaka nitondrana azy ianareo rehetra dia zaza sara ozy izy fa tsy zanaka. Mitondra antsika tahaka ny zanaka Andriamanitra. Ny fitondrana misy famaizana ry havana dia matetika tsy ankasitrahan'ny olona zany, tsy dia ankasitrahan'ny zaza loatra zany hoe famaizana zany, kanefa dia mahasoa azy zany. Tsy manao zay tsy azo ny zanany ny ray aman-dreny hendry, ka raha miaritra amin'ny famaizana ny kristianina dia fantatr'Andriamanitra zany fa mikendry fanatsarana, fanitsiana ny kristianina mba hiorina mafy amin'ny finoana. Raha tsaroa ny kristianina tsara ny antony zany famaizana azy zany, fanabiazana azy zany, dia vao maika faly azy izy raha faizana, raha miaritra fahoriana. Zereo tsara nefa ry Petera sy ny namany ane rehefa voakapoka avy ny kapohana izy dia faly. Hoy ny asan'ny apôstôly toko 5:7 sy ny 7 naran'ny tompo, dia nanaiky azy izy ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy teny amin'ny aran'i Jesosy intsony, dia nandefa azy andeha. Ary ireo niala teo anatrehany sidrona sady faly satria natao miendrika hitondra fahafambaraka voninahitra. Voakapoka izy fa faly izy, mitondra fahoriana izy fa faly izy noho ny amin'ny tompo fifaliana ho azy satria raisina ho toy ny zanaka zay misedra fahoriana izy. Voalaza ry havana fa raha tsy anarina isika dia zazasary. Inona moa natao hoe zazasary aloha? Mety ny sarin-dokotra mety fatatsika. Izao moa ny sarin-dokotra safitra. Zazasary dia zanaka ivelan'ny tokantrano ara-dalàna. Tsy miteny hoe zanaka be le zany. Zanaka ivelan'ny tokantrano ara-dalàna. Zany hoe tsy mandova ao an-tranony rainy, any ivelan'ny tranony zato hoe zazasary. Jereo tsara nataon'ny Sara tamin'ny Agara, mafy ane nahazo an'ny Agara izy moa i Agara zay mpanompo vavin'ny Abrahama. Zao ny andininy voalazany andininy 10 moa tsy ao anatin'ny perikepatsika hoe ny andininy 10 amin'ny Genesis toko 2. Roay io andeha vavy io sy ny zanany, fa ny zanaka io andeha vavy io tsy iray lovy amin'ny zanako. Dia ny roana i Agara, izy moa zanaka Agara Ismaely, lasa miaraka amin'ny rano kely dia lasa ny roana. Izy Andriamanitra hoe maneke ny tenin'ny Sara satria tsy mpandova any Abrahama fa zazasary Ismaely. Isika dia zanak'Andriamanitra ry havana. Raha zanaka isika zany dia ahitsin'Andriamanitra, anarin'Andriamanitra, arary ny fiaretantsika satria zanakitsika. Ny fahorian'ny mpanompon'Andriamanitra dia fahorian'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Manana toerana ao an-tranony rainy isika, fa tsy zazasary akory, tsy zanak'anariana, fa zanakatiana isika. Andriamanitra dia notsika fa Andriamanitra ray. Hoy ny fiteny ny hira malaza zay hoe ny Andriamanitra inoko tsy Andriamanitra masika mpanasaza, fa Andriamanitra inona ozy? Andriamanitra fitiavana, fa izy no fitiavana. Tsy maintsy misy fitsipika ifampiezana ry havana ao an-tranony ray aman-dreny mba hahatonga ny zanaka hanaiky an'izany. Misy fitsipika ao, misy zavatra tsy maintsy aretanao raha satria zanaka ianao dia maneke. Zay fitsipika apetraka ny ray aman-drenina ao an-tranonao, zany ny fahampitondrany ray aman-dreny sy ny zanaka. Ohatra zany koa sika zanak'Andriamanitra manaraka ny fitsipika zay apetraka Andriamanitra isika. Zanaka sika mifalifa zanaka tian'Andriamanitra
dia faiziny anariny beaziny. Ony voalazan'ny soratra masina hoe aoka ho fantatra ao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona zanany no fananaran'Andriamanitra anao. Dia torina metiko fahavalo andinin'ny fahadimy. Tahaka ny fananaran'ny olona zanany no fananaran'Andriamanitra anao satria zanaka tiany ianao. Dia tandremo ny didin'i Jehovah ozy izy hanendananao amin'ny lalany sy atahoranao ho azy. Misy mihevitra riavana fa ny hoe rehefa zanak'Andriamanitra dia tsy ara-pijaliana. Zany natao hoe filazantsara ny fahasambarana. Rehefa zanaka zany ange dia miadany tsy misy mahory azy. Zay azony dia ilainy avokoa e. Tsy riavana. Fa ny zanak'Andriamanitra eto. Zanaka eto dia tena niara-pahoriana, niara-pijaliana vokatry ny fanabeazan'Andriamanitra azy. Tsy maintsy anarina, tsy maintsy tenenina ny zanaka. Ampandalovon'Andriamanitra fihizan-toetra satria zanaka tiany miorina mafy, tiany hatanjaka amin'ny finoana. Rara ny riavana. Raha miaritra ny fahoriantsika, miaritra fanenjehantsika, maritry ny mahazanaka tiana antsika izany. Zao misy hira anankiray izay, fanao rehefa misy fahorinany hoe raha misy rahatrapo ka azo pahorina ianao ozy izy dia lalana lalovana io mba anainona mba hanefena anao. Fahoriana zany fanefena ho ny tononkira, fitiavana no antony zany. Na fahoriana azy fanefen'Andriamanitra anao zany satria zanaka tiany ianao. Manamarina ny mahazanak'Andriamanitra anao riavana ny famaizana ataony aminao. Ny zaza sary, ny zaza tsy manandray, tsy manandreny dia manao zay daniny kibony, tsy misy mpiteny, tsy misy mpanitsy, tsy misy mpanandratra, tsy misy mpitaiza. Fa ianao kosa zanak'Andriamanitra, manana ny rainao dia Andriamanitra rain'i Kristy zany. Io no mitaiza anao, tsy anao fa tsy ny sitrapony ianao, hanaraka ny ditiny ianao. Raisa-pitiavana amin'ny fitezan'Andriamanitra anao, raisa-pitiavana amin'ny famaizana anao. Fa ny faharoa riavana, ny famaizana ataon'Andriamanitra dia mitondra fiadanana amin'ny ho avy. Tondra fiadanana amin'ny ho avy. Zao riavana ny tsarovy, tsy tsapanao eo no eo ny fahoriana na ny hevitry ny fahoriana, ny hevitry ny fihizan-toetra, ny hevitry ny famaizana zay miatra aminao, na izy na izy. Na samy tratra an'izany avokoa fa rehefa tena voadona mafy tafalatsaka amin'izay famezatsiana an'Andriamanitra zay. Tsy tsapany olona eno eo zany, fa ny kapoka dia maharary, famaizana dia maharary. Fa ho tsapanao zany rehefa any aorinany, ho tsapanao zany. Fa ny famaizana riavana dia mitaiza antsika anana faharetana, faharetana zay niaran'ny fahamaizana, zay niaran'ny fahamaizana dia voasedra mahatanty zavatsarotra, na ompo na latsy ninona. Rehefa olona voasedra mahazakany zany, mpandresy izy a rehefa voasedra n'Andriamanitra tamin'ny famaizana. Zany niatra Mpitandrina maro no sedraina tao anatin'ny mafy, no beazina dia tonga mafy amin'ny finoana, ka na vonoana eny am-pahamarinana azy tsy nampaninina azy zany, na tsipiny andavakiliona tsy nampaninina azy zany, satria voasedra izy, voataiza izy. Zany no hevitry ny famaizana, mitondra ho amin'ny fiadanana amin'ny ho avy. Tsy tsapantsika eo ny eo zany. Zay tena mandray ampitiavana ny fananarana azy dia hita soa izy. Rehefa afaka amin'ny famaizana, zay vao ho avy ny fiadanana ateraka zany. Manamarina ny teny zany hoe ao anatin'ny mangidy no misy mamy. Rehefa miaritra mafy ianao dia zay le hoe valim-pidinana fiakarana, valin'ny fiakarana fidinana, arakaraka ny mampikitroka ny maizina no ahatongavany mazava indray. Mody fifaliana sy fiadanana amin'ny famaizana rehefa mahatry zany ianao, zay maharesy no andovan'ny lanitra vaovao sy tany vaovao, hoy ny ten'Andriamanitra. Ka tsy maintsy mandalo an'izany fisedrany zany sika.
tsy maintsy mandalo an'izany fitsapano zany tsika. Ary Jesosy ry havana, Jesosy zokonao nefa nisantatra izany, nijaly mafy izy kanefa nitsangana tamin'ny maty mba ho famonjenantsika ary hitantsika tsara fa nakarina tamboninahitra ho any an-danitra izy. Mampahery anao ry havana fa mety mandalo fisedrana mahamay ianao, mety mandalo zava-tsarotra ianao, tsareo fa natao asoa anao zany, hampandresy anao ny tompo. Raha tsy misy ady zay ny fanandrinana dia tsy misy mpandresy. Mahereza hatrandry avana malala. Azakiva raha tojo zava-tsarotra manahirana fa Jesosy eo alohanao la efa nandresy ny fahafatesana sy ny heriny rehetra. Tsy maintsy mandresy anao ny fiadanana ny banjiny rehefa ao anatin'ny fahoriana. Jesosy nefa nyteny manao hoe ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Nefa matokio izy fa izao efa nandresy izao tontolo zao. Izay mangiry firy atrehanao ankehitriny dia ho zary lasa fiadanana zany. Tahaka ny vehivavy rehefa hiteraka, mafy samy mety zaza zany. Rehefa tonga ny zaza adino avokoa fangiry firina rehetra. Fiainana sy fahasambarana no ampanantiny antsika ry havana. Ampanantiny tompo amintsika amin'ny andro farany zany. Raha tahiny mahatra zany tsika. Fa zay mahatra hatramin'ny farany no vonjena. Fiainana sy fahasambarana mandraka izay no solo ny fahoriana vetivety izay iaretanao. Ny mpanao salamo dia resy lahatra ny hoe soa ihany ao napahoriana ozy, hitandremako ny didinao. Soa ihany ao izy. Betsaka ny nahita soa an'izany hoe famaizana zany. Rehefa tonga amin'ny fahalebazana, soa ihany afa nikapohan dada sy neny, soa ihany afa nitoezainy. Hoy ny volazan'ny abolana ny hoe izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tia ny zanany. Izay tia ny zanany dia manafay azy raha mbola kely. Rehefa mbola kely io azonao kapohana azonao. Fa rehefa lehibe io tsy vitan'izany intsony fanabeazana. Zay ny dikany hoe fanabeazana dia avy amin'ny hoe zaza. Mbola kely dia beazana. Ry havana enatra amin'ny tompo. Mampahery antsika ny tompo. Hatrany mba ahafahantsika miorina mafy eo aminy. Fa ny famaizana ataon'ny tompo aminao dia fanabeazana anao zany. Satria zanaka ianao ary mitsinjo fiadanana mahatra manak'izay ho anao ny tompo. Andriamanitra mivoninahitra manao ny fiadanany. Amen.